Miarabantsika rehetra indray ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany no entiko manonona fiadanana ho antsika rehetra namana rahalay ranabavy ao amin'ny tompo Jesosy, tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo. Ny lohahevitra izay hitondrantsika famakafakana tsotra anio dia ny hoe Mahazo Mitondra Am-Bavaka Olon-Dratsy anankiray ve ny mpino. Adiditsika ve no mitondra am-bavaka mpanao ratsy, olon-dratsy anankiray. Miainga amin'izay zany no hitondrantsika lohahevitra ato anatin'ity fizarana ity rahalahy sy ranabavy. Fantatsika rehetra hoe inona moa zany olon-dratsy zany. Ny olon-dratsy dia olona mandeha amin'ny filany amin'ny asa ratsiny. Ny ratsy dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ny ratsy dia avy amin'ny démonie, avy amin'ny devoly. Ny olon-dratsy anankiray zany dia andevoziny izay firehakevitra izay izy hoe anao ratsy. Anao ratsy. Amono, andringana, andripaka, ny devoly tsy ho avy raha tsy amono sy andringana, anao ratsy. Dia eo no mipetraka ny fanontaniana hoe ho antsika mpino, ho antsika efa nateraka indray, ho antsika zanak'Andriamanitra, adiditsika raha ve no mitondra am-bavaka olon-dratsy anankiray. Mila misokatra tsara ny fijerintsika sy ny masom-panahintsika manoloana ny trangan-javatra sujet izay ho resahantsika eto ary tena mila précis tsara ny asa izay ataontsika. Ity am-piandohana dia tiako ny manamarika sy mampita fahamarinana amintsika hoe ny fikendrentsika anova olona, ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika anova ny ratsy ho tsara na ny endrika tahaka izany afaka izay ilazantsika azy dia tsy manana anjara ao anatin'ny soratra masina, tsy manana anjara ao anatin'ny filazaon-tsara. Zay zavatra tena tsara voarahintsika izay, tsy manana anjara ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Inona moa ny tiana tenenina ao anatin'izany? Ny tiana ambara dia hoe ny fanovana olona ny zavatra tahaka izany dia asan'Andriamanitra, asan'ny fanamasina. Ka raha petrakitsika zany ny fanontaniana hoe azontsika atao ve ny mitondra am-bavaka olon-dratsy anankiray hoe taio Jesosy Kristy ny olona iny mba hiova ny toetrany, taio Jesosy Kristy ny olona iny mba hiala amin'ny toetrany mahampanolana azy izy, mba hiala amin'ny toetrany mahafetsifetsy sy ny ohatran'izany azy izy. Eny tompoko, afaka mandeha daholo zany selon ny faniritsika sy hoe veu tsodrano, satria tsika manoloana ny zavatra izay manery atsika sy manepotra atsika ny ratsy dia tellement te ho afaka amin'ilay ratsy manepotra sy mangeja atsika isika, dia isika mpino moa tsy manana an'iza hitokisana, tsy manana an'iza hiatsapazana, arak'ilay fiteny hoe tsy tongotra andaka, tsy tanana andrangotra, dia manao intercession manantona an Jesosy Kristy mitondra am-bavaka hoe taio iny olona iny mba ho izao, etiko am-bavaka aminao iny olona iny mba ho izao. Tsy ratsy zay, fa hoy aho hoe tena mila misokatra ny masom-panahintsika, ny fomba fijerintsika, ary mila manana discernement tsara isika. Il faut savoir discerner alohan'izay asa hoe hitondra am-bavaka izay ho azavaintsika ny antony. Averiko indray hoe tena mila misokatra tsara ny masom-pahitantsika. Il faut savoir discerner alohan'ny andraisantsika fanapahan-kevitra hoe andeha izaho hitondra am-bavaka mpanao ratsy anankiray. Ny azo ambara mantsy dia izao,
misy mpanao ratsy zay fatany fa ratsy lay zavatra ataony, fa miny izy manao ratsy, ota mahafaty. Misy ny ota mahafaty, misy ny ota tsy mahafaty, misy ny ota tsy na. Fa ty tranga anankiray ty zany de misy olona tena hoe mikirotsotro zao izy anao ratsy, manaiky izy ho agent démonie, ho agent de Satan. Tsy monsieur poser question izy fa fatany zao fa mampahory vahoaka izy raha mamoaka volamena, mampahory ny fiarahamony izy raha mangalatra voamaso, mampahory ny mpino izy raha mihinana volam-piangonana, rakotra voka-dehibe sy ny sisa rehetra, de aveo mody manao akona na akanjo mpiandry, ainsi de suite amin'ny soloky sy ny toetra rehetra ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tranga izay de lay olona mihitsy no misafidy ho ratsy. Ary ny tranga faharoa dia misy ny tranga faharoa dia ny ratsy tsy nahatanteraka ho azy fahalemena indray zay. Ary ny tranga fahatelo farany dia ireo olona izay vokatry ny pression misy eo amin'ny fiainana, ohatra hoe mafy ny fiainana, tsy fisina sy ohatran'izany dia tsy manan-kohanina, be da be ny malagasy tratran'izany dia lasa izy mangalatra, lasa izy manao halabotry ohatra an'le nangalatra katsaka, dia niara ny fitsaram-bahoaka dia maty fotoana fohy tao aorian'ny halatra izay nataony, satria mety hoe tsy tantiny intsony mijery ny zanany anakefatra na anakidimy tsy manan-kohanina mitaraina aminy hoe dada anao n'izay, dia manosika azy zay lay pression. Fa izay zavatra izay de efa asany démonie, zany hoe micréer pièce, monter pièce ny démonie, hisin'ilay pression eo amin'ny fiarahamonina malagasy, hisin'ilay fahantrana izay efa petraky ireo papahantra, ireo ndray lay ratsy misafidy mihitsy no ratsy, fatan'izao hoe ity ny tsara, ity ny ratsy, fa ireo mihitsy araka ny système hoe voulu izay apetrany, de ireo mihitsy ndray no mametraka ny faharatsiana, misafidy ny ratsy, ny tombontsoa tokony ho an'ny vahoaka ohatra, dia tapahany, kopeny, fa ataony any am-paosiny sy ho an'ny famille politikany na tsy politicien fa ny famille ohatra hoe ireo akaiky azy na ireo faux prophète miara-miasa aminy mifitondra fivavahana sy ireo andihany miaraka aminy zany. Izay le niteneniko teo hoe fatany hoe ity lalana tsara fa misafidy mihitsy izy ny anao ratsy. Ota mahafaty inena atao. De eo no mipetraka ny fanontaniana hoe mila mitondra am-bavaka olon-dratsy ve isika? De za zany ry havana ankehitriny androany de ide voale amintsika hoe tandremo, tandremo, fa tsy ao anatin'ny ministèrantsika, tsy ao anatin'ny volonté divine, zay hoe asa anirahan'Andriamanitra antsika ny tondram-bavaka olon-dratsy zay misafidy ratsy araky ny efa fitiavany te hiaina zavatra-dratsy. Satria izay zavatra izay de midika fa ilay voninahitr'Andriamanitra, ilay atsara ny filazaon-tsara, ilay akanto ny famonjena namonoany Jesosy Kristy ny tenany sy nanolorany ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana no ataotsika tsinotsinona. Izay zavatra izay raha feheziko amin'ny fonoteny tsotra anankiray de hoe midika soumission, zany hoe alaitsika ny voninahitr'Andriamanitra de entintsika miankohoka mandohalika eo anatrehan'ny démonie. Ilay démonie nefa, ilay agent démonie nefa, ilay mpiasan'ny démonie zay ny safidy ny asa ratsy, dia tsy mieritreritra mihitsy izy hoe iova, tsy misy fanenenana akory ao anatin'ny sainy, fa misafidy foana izy ny anao ratsy. Azadino lay teniko teo hoe zay ho amafisitsika araka ny soratra masina hoe isika dia tsy mahay manova olona, isika dia
tsy anjara asantsika no mikasika toepon'ny olona sy manova ny mainty ho fotsy. Ny Hebreo 4:12 no entintsika manindry fanazavana ho amin'izay. Raha vakitsika ny Hebreo 4:12 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra raha vao miresaka tenin'Andriamanitra isika dia Jesosy Kristy izay. Jesosy Kristy ary ny teny tonga nofo tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra misy iny mazava dia nisy ny mazava, ny teny namoronana an'izao tontolo izao. Ny teny tonga nofo hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika zanak'alay tokana. Jaona toko voalohany. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, izany hoe Jesosy Kristy no mampisaraka ny tsoka sy ny aina, ny fanahy sy ny tonina. Izany hoe ny momba ny tenantsika, izany hoe ny tokony ho fihetsehana any amin'ny taova madinika indrindra hatramin'ny fisainana sy ny émotion lalina atsika rehetra any, ny famantarana ny amin'izay dia asan'Andriamanitra irery ihany. Dikan'izay dia Andriamanitra izany no miditra an-tsehatra amin'ireny olona ireny. Ary efa izay foana ny zavatra misy. Andriamanitra amin'ireny olona ireny miteny izy amin'ny alalan'ny mpanompony ohatra hoe ianao na izay na mpanompon'Andriamanitra hafa. Mananatra amin'ireny olona ireny, mitondra edification, mitondra restauration, mitondra zavatra fantsiana araka ny soratra masina sy araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hisian'ny fahatongava averiko indray hoe mba hisian'ny fahatongava-tsaina ho an'ireny olona ireny. Dia izay ilay hoe Andriamanitra miasa arak'ilay Hebreo no vakitsika tamin'ny anaran'i Jesosy teo hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra noho ny sabatra roa lela, dia miditra any amin'ny émotion atsika lalina indrindra any ary mamantatra ny fisainana ny eritreritra sy ny fo. Ilay fisainana anao ratsy, mifikitra amin'ny ratsy, anohy ny asa ratsy, dia Andriamanitra no mitraverse any amin'ny esprit an'ireny olona ireny, any amin'ny émotion sy ny fisainana sy ny fieritreretany lalina indrindra any, mamangy azy sy mibitsika azy, ary miaraka amin'izay dia mihetsika ny zavatra rehetra manodidina amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa sy ny fihetsehan'ny vahoaka, ny toriteny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, omby mampitondraka na tsy mampitondraka, elefanta sy ny sisa rehetra, pejy divily fansorana, miasa Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra dia mitsoka trompetra foana ho an'ilay olona, fa malgré ilay olona misafidy hanohy ny ratsy foana. Inona ary zany ny tokony fitondrana am-bavaka? Anjara toerantsika pino. Ny fitondram-bavaka anjara toerantsika pino zany manoloana ny toetra ratsy ny olona anankiray izay misafidy foana izy ny hamoaka volamena, misafidy foana izy ny hampahory vahoaka, misafidy foana izy ny haminany lainga, misafidy foana izy ny faux prophète, misafidy foana izy ny hinam-bolam-piangonana, misafidy izy ny soloky sy ny sisa rehetra. Ny anjara toerantsika pino manoloana an'izany rehetrarehetra izany dia ny fanononantsika ny plan an'Andriamanitra sy ny soro-tanan'Andriamanitra mba ho tanteraka amin'ny alalan'ireny olona ireny sy ny toe-po tehiriziny sy fikiriny amin'ilay hoe izy efa mitahiry ny ratsy. Amen. Dia hoy ianareo hoe sarotsarotra be ny maka an'izany zavatra azavain'ny pejy divily fanosorana izany. Ry havana, Matio 5:20, ny Marka 4:40. Talohany nisamborana azy Jesosy Kristy ho afatotra, ho ampijaliana, ho ampahoriana araka ny efa faminaniana dia nitokana izy mpianatra tao amin'ny sahany Getsemane. Dia rehefa nitokana izy tao amin'ny sahany Getsemane dia niteny tamin'ny mpianatra moa izy hoe mijanona eto alohanareo fa
itokana ivavaka kely a nisy fotoana izy a nytestan'ny mpianatra de hoe tsy maharitra ora iray akory va ianareo indro avy ny mpamatotra sy ny sisa rehetra de tam'izay a nikoropaka am'izay ripetera namoaka ny sabatra ny kapany sofiny malkoloa sy ny sisa resaka émotion zany fa ny tena hitondrana ny saitsika de hoe rehefa nitokany Jesosy Kristy vavaka izy mivavaka naharitra izy de hoy izy fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efofaty a miresaka amin'ny raitsy toy izy ao mipatrapatraka ny atsembohany a satria izay lay ady any amin'ny tontolo tsy hita maso misy batay mihitsy miady amin'ny fanaratsy Efesiana toko fahenina mpanjakany zao fahamazinana royaume de ce monde izao tontolo zao a Jesosy Kristy de voalaza ny soratra masina fa ny atsembohany nody tahaka ny rà enjana be zany ady zany any amin'ny dimensiona farany ambony fa tao anatin'izay fitokanany Jesosy Kristy izy nivavaka izay tsy misy mihitsy passage anankiray nitondrany Jesosy Kristy am-bavaka ny Pilato nitondrany Jesosy Kristy am-bavaka ny Fariseo nitondrany Jesosy Kristy am-bavaka ny Jodasy nitondrany Jesosy Kristy am-bavaka ny ireo rehetra ry Kaiafa sy ny Fariseo sy ny mpisorona zay nitahiry an'ilay toe-po ratsy hamadika hanombo an Jesosy Kristy fa ny teny Jesosy Kristy farany de ozy hoe tsy hoe farany moa zany fa passage tao anatin'ny vavaky Jesosy Kristy de hoe raha io esory amiko ty kapoko ty raha sitrakao nefa aoka ny tsy ny sitrapokonao tao fa ny sitraponao izay le niteneniko teo hoe manoloana ny faharatsian'ny olona anankiray a manoloana ny toe-pon'ny olona anankiray io misy mpitondra manao ny ataony a io misy antikristy a io misy fiangonana framasona io misy faux prophète a io misy mpanody gasy a io misy vinantro tena hoe tsy fantatra tsy haiko zay toetrany sy faharatsiany hatramin'ny hoe te am'savy dia ny zavatra tena hoe tokony isokafany masontsika sy tokony apetraka tsara sy ampiorina tsara ny tonom-bavakatsika dia ny sitrapon'Andriamanitra aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny sitrapoko satria tafiditra ao anatin'ny fahalemena foana isika dia ny mamaika atsika hoe arovy a Jesosy etoko am-bavaka iny olona iny novay ny fony mba tsy hanao zavatra amiko iny izao Jesosy Kristy oro anefa izany zavatra rehetra zany a arak'ilay Hébreu toko faefatra andininy de efa fantatra Jesosy Kristy daholo hoe mahay mamantatra sy misaina ny any amin'ny émotion atsika lalilany Jesosy Kristy y compris ny olon-dratsy dia efa migere an'izany zavatra rehetrarehetra zany ary raha misy tanteraka ka raha misy fahatanterahana sy zavatra tanteraka amin'ny tenatsika dia efa permissiva avy amin'Andriamanitra izay zany hoe efa ao anatin'ny planin'Andriamanitra tsy to izay no ampaherezako atsika fa ny tokony ho fahaizantsika mitoetra izany ny tokony hoe stabilité atsika position atsika dia ny fahaizantsika manindro hoe aoka ny sitraponao raitsy to ny sitraponao Jesosy Kristy no ho tanteraka na dia misy ratsy mitambesatra be ary eo amin'ny fiainako misy olon-dratsy mikendry ary dia aoka lay vision anao no tanteraka ao anatin'ny zavatra rehetra zay tokony hiseho ary avelatsika malalaka mihitsy ny fanahy masina hiasa fa tsy hoe isika no miincité makafana an'Andriamanitra hoe etiko am-bavaka anina mba hiova fo izy etiko avelao izy andeha amin'ny faratsiny sy ny toetra ratsiny fa du moment isika miditra amin'izay karazana hoe kilalao izay jeu izay de miditra amin'ilay nolazaiko teo hoe soumission zany akory tsy midika hoe mitondra am-bavaka olona isika interdit ny mitondra am-bavaka sy ny ohatran'izany fa ny tiany ny soratra masina tsindriana de hoe mila misokatra tsara ny fijerintsika sy ny fandiniantsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika hatramin'ny detay kely indrindra fitondrana am-bavaka izay afaka ngeza be ihany koa intercession eo amin'ny efa fanompoantsika an'Andriamanitra. Vakitsika ny Matthieu toko 7 andininy fahaenina.
toko sy andinina efa haitsika rehetra izy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matio filazantsara araka ny Matio toko 9. Aza omena ny alika izay masina ary aza tsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoanareo fandrao anitsaka azy izy dia hifototra ka hamiravira anareo. Averiko indray hoe avelao Andriamanitra hiasa malalaka ao anatin'ny vision ary avelao Andriamanitra hampiasanao, hampahitanao, hanome ody maso anao, hahiratany masonao, afahanao manandra am-bavaka, ho fanindrinao ny alehibean'izay sitrapon'Andriamanitra mila tanteraka izay amin'ny alalan'ny toe-pon'ny olona anankiray mitahiry faharatsiana misafidy asa ratsy. Ny ampahirezako anao dia hoe aza matahotra, aza mitebiteby, aza misento, aza mitaintaina. Eto am-bavaka fotsiny ihany hoe aoka ny sitraponao Jesosy Kristy no tanteraka. Io misy olon-dratsy, io misy mpampahory, io misy mpampijaly, io misy sy izay rehetra afaka ilazantsika azy. Fa ny tonom-bavaka ngeza be mila asandratrao dia par rapport amin'ny vision an'Andriamanitra, par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy par rapport amin'ilay zavatra manindry atsika, tsy par rapport amin'ilay tahotra manaloka atsika, tsy par rapport amin'ilay horohoro izay manindry atsika tonga pression. Fa raha vao diso mibanjina an'ilay olon-dratsy sy ilay asa ratsy ny isika dia lasa misy tahotra miforona ao anatintsika, dia lasa ngeza be fangatahantsika amin'Andriamanitra noho ilay tahotra, dia lasa ngeza be ny zavatra avoakan'ny sentim-po émotion atsika, satria te ho afaka amin'ilay tsindry ara-tahotra sy ara-tebiteby isika, dia petit à petit lasa tsy hitantsika intsony ny sitrapon'Andriamanitra, miala amin'ny fahitantsika, voafafa tanteraka ilay vision an'Andriamanitra tiany ho tanteraka. Fa raha matoky ianao fa mpanjaka ny mpanjaka Jesosy Kristy, tompony tompo, izy no mifehy an'ity zao tontolo zao ty dia tsy misy tokony hahataitra atsika. Zay ny afatra misaotra atsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany. Fitiniko le izy hoe sokafy tsara ny masonao mangata fahitana amin'i Jesosy Kristy aza maika avy hatrany hitondra am-bavaka olon-dratsy, agent satana, mpiasan'ny démonie, fa miditra ao anaty soumission itsika, mampilefitra ny sitrapon'Andriamanitra izay ary maka fanahy an'Andriamanitra tsy to. Fa ny fahaizantsika mitoetra dia manindry am-bavaka ny ho fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra, ary izay no hidiro lalina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra hoe aoka ny sitraponao tompony ho tanteraka, ary aoka ho marina ao am-potsika foana ilay assurance fa Jesosy Kristy dia mahafehy ny contexte rehetra, ny zavatra rehetra izao tontolo zao tompony tompo izy, mpanjaka ny mpanjaka, lioan'ny Joda. Dikan'izay dia eo am-pelantanany ny situation. Dikan'izay hoy aho dia eo am-pelantanan'i Jesosy ny situation. Aza manana ia. Raso antsika rehetra mankasitraka betsaka raitsotoa ny amin'ny zavatra voazara. Ny amin'ny tsy tokony atahoranay ny fahaizanay mahafetena manoloana ny toetra ratsin'ny olona, ny asa ratsin'ny olona, ny fampahorian'ny olona, ny fangejany
izao tontolo izao, ny pression misy, apetraka eo ampelantananao Jesosy ny toe-ponay voalohany indrindra mba tsy hanana iay izay tsy hanana fikorontanana. Aoka ny sitraponao no tanteraka ao anatin'izany rehetra izany. Ny anao foana no misongadina ambony ny zavatra rehetra sy mialoha ny fisainanay sy ny fieritreretanay. Ny aja sy ny dera dia ho anao ireny ihany raitsi-to. Ny anaran'i Jesosy Kristy no tombo-kasihan'ny vavaka. Alleluia. Amen. Izay indray ary raha lasa nanabavy ao amin'ny tompo no azoko no zaraina antsika tamin'ity andro anio ity fa de mampahiry antsika hatrany amin'ny asa mandrara zay iandraketantsika mahireza indrindra manoloana ny atim-piainana isan'andro isan'ora. Raha misy sujet tianao resahana dia alefaso message amin'ny MP fa ataontsika anonyme izany ary dinihana araky ny fahendrena ara-tsoratra masina dia ambaratsika ny valiteny mifandraika amin'izany araky ny fahendrena ho iaho ara-tsoratra masina tahaka ny zavatra izay nambaratsika anio. Zany rehetrarehetra izany dia tsy inona akory fa mifampitantana isika makany amin'ny lalana mahitsy manantona an Jesosy Kristy makany amin'ny fiainana mandrakizay. Tahin'i Jesosy ary mirary soa rahalahy.